dadidi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsirondro filozato akeny folo. Orneny io ahoana izay anaka? mila mihaino ny zavatra tenenin'ny vahoaka ihany tsika sy neny ty. Fa inona ny tenenin'ny vahoaka? Ka ny tenenin'ny olona momba neny io ka. Hoe maninone? Ka ny ankizy any am-pianarana angerineny no miteny hoe io neny io ny a kalatsy milay manome lagy. Zany ho no mihaino ny neny. Mihaino ny neny any radio ny a manome lagy andry zareo. Ina malilobe ny sofotro. Ny mihaino anao mihitsy ny makalilo ny sofotro. Zany ny tenenin zareo de teneniko an'se ditanse fa mahasosotra mihaino azy. Andao ovaina ny zavatra teneniny. Ianao mihitsy tena mila manova an'le zavatra tenenina anaka. Nenange mitatitra fotsiny aho hoe zany ny teneniny hoe ineno ny a tsy milay a fa manome lagy. Mba azoneny akory moa ny dikan'izany hoe manome lagy. Teo amin'ny teniteny foana ny fieritreretako anao ka. Na mihaino azy raha makalilo sofiny. Efa fotoanan'ny fanafoezana zao manome laginina ny dikan'izany de atao hoe manome lagy. Mahasosotra. Na inona aloha tenenin'ny ankizy. Momba an'izay tenenin'ny ankizy aloha na ny tenenin'ny olona dia izao. Rehefa manelingelina ny sitrapony dia manorisory azy. Rehefa tsy te hiova izy izay. Fa ny teneniko anao tena tsy zaka ny lohako mihitsy hoe ianao manana fiteny tahaka izany. Tena malilo ny sofiko, tena ohatra tsy tiako hiditra ato anaty tokantranoko izany fiteninao izany fa ohatra reraka be mihaino azy ka. Ka efa milaza amin'ny sekely fa zavatra tenenin'ny ankizy fotsiny izany mba averiko. Neneniko manisy problema amin'ny zavatra tsy te maninona akory. Tena malilo ny sofiko izay aminao. Izaho vehivavy lehibe ty ve anaka anao atao hoe kiala. Zany ve tsy tena manahirana? Hafahafa mihitsy zany fomba fitenin'ny ankizy zany. Ary tokony tsy ho ianaranao zany fomba fitenin'ny ankizy zany na dia atao hoe mitatitra fotsiny azy ianao dia tsy tokony ohatran'izany mihitsy ny fiteninao. Tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany fiteninao zany anaka. Fa ahoana roneny ka zay mba fomba fiteny ihany fotsiny inge mba zatovo dia mba manao ohatran'ny zatovo fa izy ave dia ho antikely eny. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny ao amin'ny Petera 1:4 hoe raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Ka zany teninao zany ve ohatra milaza tenin'Andriamanitra? Dia amin'ny fotoana rehetra ve dia atao ohatra milaza tenin'Andriamanitra foana? Izany mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra anaka. Raha amin'iny ianao miteniteny foana iny no tonga ny antsonao tsy eo ianao ny raisina ozy ny fitenin'ny ankizy. Ny dikany roneny zany dia miandry ihany tompo hoe isaky ny milobavy io vavaka io dia tahaka ny milaza tenin'Andriamanitra zany hoe misy zavatra madio ao manakaja ao teneniko. Zany mihitsy raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'ny tompo atao amin'ny Petera 1:4. Mila saintsainina, mila eritreretina, mila dinidiniana ary mila ahitsy izay tokony ahitsy ao anatin'izany anaka. Fa tenin'ny tompo atao amin'ny Petera 1:4 ny hoe raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Ary mampieritreritra io roneny hitandremako amin'ny fotoana rehetra. Indraindray mantsy entin'ny fihetseham-po dia miteniteny foana. Amin'ny fotoana rehetra mihitsy dia raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra
izay ny voalaza ao amin'ny petera voalohany toko 4:10 ka mila tanterahana. Fitsipika ho an'ny zanak'Andriamanitra izany ary ny zanak'Andriamanitra manaraka azy. Afatry ny tompo amintsika tsirairay. Raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Petera voalohany toko 4:10. Petera voalohany toko 4:10 raha misy olona miteny dia aoka izy ilaza dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Umbai mitadidi. Atampoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, 9:30 hatreo 10.